Biradesinao mipetraka Saint-Joseph dia manana tetikasa fiompiana akoho magnatody lava aketo a Bellevue, tokotany Mahavelo, aketo Sainte-Marie aketo dia nity région Alanjirofo. Dia tambolohany moa zaho dia nitarimy akoho mifagnatoina ity akoho le fagnafakana nofoko le dessert fô hely raha isa fe tsy navelo. Dia donc zegny zaho take dia nagnano fangatahana ndraiky dia mbo famatsiam-bola mbo ahafahako le mbo miavotra amin'izay dia nangataka tamin'ny projet piky sy ny fiarina. Dia zao zegny zao nahazo reto akoho fagnatody lava reto dia miisa 900 zegny zare amin'izao. Dia zare amin'izay magnantody eo amin'ny 500 mahery ake zegny isaky atodin-jare isan'andro. Dia zay moa zegny mandafo anazy dia ataonay prix ambanimbany hoe zany hoe prix de gros dia eo amin'ny eo 900 ohatra amina 700 ny vidina atody raiky. Dia zany hoe zany dia mahazo zegny zahay vola mbo ahafahanay mihodigny isan'andro sady mamatsy akoho dia no entinay zegny mamelogno dia kanohiny zegny. Afaka zegny zahay mividy provandy no sady hoe mamahina akoho no sady mivelogno lasite zahay kanoho ny fahatsaran'ireo raha jiaby hita zegny. Dia kanoho zegny zany afaka mamelon-tegna zay amin'ny fiainana andavanandro no nagnome opportunité olo hafa koa zegny mbo hoe manana asa mbo ahafahany mivelogno. Dia efa manana moa zay amin'izao misy 3 ny mpiasanay dia mpiasa raikitra agnatin'ny ferme aty. Dia misy ny te mpikarakara dia ny akoho mamborona isan'andro dia misy ny mpagnano livraison ary misy zany ny mpizahazaha le raha sanatry hoe misy mpangalatra. Ka eto zany mankasitraka président nafahanay nanana ny tetikasa teo dia mankasitraka ny projet fiarina. Eo koa zany ny piky isorana betsaka eto zay misy eto Sainte-Marie ary isorana ianareo zay mpampihofananay dia nafahanay nanana izao tetikasa ka hoe entinay mivoatra amin'ny fiainana.